Eny ara tompoko. Ho avy a. Misaotra anao Monsieur Georges, mandrapio anao ary. Indri efa mifo. Ie. Ndeha hikarakara sakafo maraina. Ka zao ke. Za ndeha vetivety any am-piasana rehefa avy eo fa nareo sy maman rery no eo. Tsy janony ilany fa aza matahotra indri zany Fa mbola tsy vita ihany ve zaty sakafo aty hoany? Manana hoany mama? Io efa vita io tompoko. Bonjour maman. Tsy maintsy mandeha any am-piasana vetivety fa niantso tao Monsieur Georges. Ay, avy aloha ny sakafo ary. Aleo kafe ary no sotroka rehefa tonga avy any aminana. Fa nga misy kafe vitany akory ao io vary sosoa io no nandrahoany taoko. Tsy maninona re zany fa aleo zany andeha. Any an-dalana any amin'ny sotro. Zay fa lasa aloha izy mialaka. Ndao ary. Tena maty mosarika le zanako marina. Tsy mbola nandeha niasa tsy nihinan-kanina zany ny zanako iny hatramin'izay fa naninona ny tsy napidina kafe? Ka tsy hitako angeny kitapo kafe sy mivovo kafe. Kitapo kafe kitapo kafe. Kitapo kafe lohan'ny kialadondrony ity. Ny boiara ary ity no asiana rano dia arotsaka ao ny vovo kafe rehefa mangotraka dia tatavanina. Rehefa vendrana loatra masy dia izay no alehany. Ity ny boiara ity mivanavana be ity sapoka ny masony ity. Ny vovo kafe ato ny fitoerany. Mitady fa tsy misy anotra fotsiny eo akory. Tsy misy mpanjaka eto Azafady fa tsy fantatro tompoko. Areza zao ny lokan'ity vary sosoa ity. Le ambon-doka omaly. Maninona tsara? Lasa endasy reto atody reto. Veloma io fatana gazy io. Ka zangery mama tsy mbola mahay mandrehatra an'io Ty mama foana eo. Tsy misy mamandry eo Aleto tsara ao anatin'io lokelindry io zany. Za tsy niteraka andry. Imiandro no zanako. Ary kapoy malaka eo atody reo fa matinao na Io efa natainko io ny lapoaly misy menaka. Tena alany mama miandro mihitsy Zao foana ve ny azo ary fa tsy ho miandry Tsy afa-manoatra nefa tsy maintsy mandefitra satria miandry ity sady tiako koa. Saiko ny anandry dada mandefitra. Vita Ody. Ary toy ilozana amin'ny tomany sa manino izy zany? Aiza le atody Io tompoko. Io efa nentaniko io. Andriamanitro. Ary to mety izy. Fa nanina ny dorana ohatr' zao ty izy kialadorondry ity Fa ina mba zavatra hain'ity Io lero antirery May menaka ny tsy rarahako atody evatra ve dia dorana ohatr' Radio Don Bosco. Fa zavatra tsy lelambola ka io amindry Azafady tompoko fa tsy fananiko. Tsy fanahy ninninne. Le afo lasa mandeha any fa matsiravina ka. Milelalela be le afo dia mandehana dia mijery an'ity aza matsiravina. Sady tsy hanao ninninny ity fa eto fotsiny lasa dia miteny tenenao miandrengy zao no nataonay atato an-dakozia hoe apedio indray izay mianaka fa angamba ataoko asa fotsiny. Tonga nga ianao? Ka isakafo sa hoana fa ty efa tazomiko fanatinge. Meo kely ary ary aizy velo. Lasa niakatra any ambony any. Ary nareo mianaka zany efa ninana. To be dia be ty izy ko. Fa voko tsara daholo ka. Fa ina hono ny antsony Monsieur Georges anao Ka Monsieur Alexa sefo be anay mihitsy nitady ateoko. Ie, dia aninona hono Ka loza ngery maman fa saika alefa ny antaolany aro dia andeha aninona ny Radio Don lavitra Bosco maman. Sady ray volana sy tapany any foana. Zany ve? Lalana lava be nge no amboarina any Kefa zany nasanao ko tsy hitako neke izay amalinao dia ataoko aiza ary velo. Zanak'olona vao samba ny tonga eto amiko ve dia ilozako ela be any sady. Nenao koa zato velo foana. Mijanona totokatrano oatra ny vehivavim-bahoaka rehetra izy rehefa torineny vady impinina indray. Tsy hajanoko rery ato zany izy ry maman. Za nge no arahany ety sady izy nge mbola vahiny Ka tsy hivoaka chantier intsony mihitsy zany ianao io nahoana moa tsy hivoaka
nangataka mba hifanakalo ny torina sy Monsieur George dia za ndray mandeha amin'ny anjarany fa izy misolo alo sady za koa ny vao io ny tonga. Dia rovino izany anjarany izany mbola tsy fantatra re, mbola mety ho elaela, mety efa vita koa ny soratra sy velo amin'izay ka. Inona tsara? Fa ianao ty ve dia tena tapa-kevitra isoratra amin'ny vehivavy mihitsy ndry fa ahoana? Ohatra nahoana ny tsy soratra amin'ny vadiko sady dia mbola tsy misy ny zaza. Dia aza manantena hanatrika an'izany akory tena mariny. Or maman fa dia inona mihitsy ny tsy tiavanao any velo Tsy tiako fotsiny te izay, ohatran'ilay zavatra tsy tiako rehetra reniko. Zanak'olona tsy maninona anao, manaja anao, sao dia mba tsy rariny loatra kosa izany ry maman. Tsy makasitraka azy ary miandry dia ampy anao izay tadio nefa fa zanako lahatokana ianao, tsy manana afa-tsy ianao andara mba tsaratsara kokoa no niriko ho anao fa tsy toy ireny mihitsy ka. Eny dia hovitaiko samyrerika io izany ny soratro kinina moa, za ndray tsy afaka hemitra izany intsony Izay ataonao dia ny tsara nefa fa tokantrano tsodrany ray aman-dreny izany manahirana ihany Zay fa lasa eo ianao sy mifetreretanao. Tena nahirana mihitsy izy izany. Tsy hitako mihitsy izay atao amin'ny mamantika. Tsy afaka ny hamitaka an'ilay zanak'olona kosa aloha fa izay ataony ihany rangaha dia ataony mino fa hiova ihany izy rehefa ela ka hitany fa tsy afaka mivelo mihitsy ary anjeren'ilay vadiko aloha fa tsy. Ary mihidy avany anatiny ny trano izany velo voay aky fa miandry ihany ohatra fa mandinona no mihidy amatrano lehilahy ianao Izany fa natory ka tsy maninona nge na tsy mihidy azy io raha matory ianao akatony fotsiny fa tsy misy miditra eo ty aloha misy mofo mamy kely no entiko anao misaotra mirangorango be ohatran'ny olona nona be nge velo izany sa le hoe mofo tsy fahitany ve ka ahoana ki tsara ve le izy tena tsara tena laniko daholo fa tsy nisako ianao tsy mandinona ka efa natokako anao nge iny Andriamanitra fa nanino io tananao mipodrany be io ao jereko mahay menaka tamin'ny zanan'endy atody io andrekako io ve tsy anahitaina be tsy maintsy tsapony io fa tsy azo avela amin'izao andraso aloha fa misy pomady udimay ao aleo aloha alaiky vetivety ka zao ry izy mialaka manomboka mandeha miasa amin'ny latsana izao tena tsara amin'izay ny laka izany dia mody atao indray ianao sa tsy modika miditra amin'ny valo dia mirava amin'ny 2:10 miverina indray mirava amin'ny 5 toniny teo aloha ihany efa ela kosa ange izay nakongenao izay 5:10 andro ve dia ela ary mamoa fa mba nisy hoe ny ainako kely kosa ary aloha tao aorianan'ireny asa be tany maizy tany ireny velo raha pitsika sindria mba hivoaka kely any amin'ny villa any hijery tanàna dia sady mividy fitafiana ao andry tsy misakafo eto izany izay ry mamoa fa any amin'ny restaurant mandehana miakatra amin'izay raha fa hosasako ny vilia ny tanandry moa marary mandehana koa mamoa makainy ho hitanao ny ampireatiko an'io raha vao lasa miasa ianao za ndray tsitsitsitsy an'io izany
Nirakitra fahatsiarovana lehibe ho ahy io andro nitondrany miandry ihany voaka ny tsangatsangana io. Adiniko teo ilay toetra ny mamany miandry sy ny ati-tsaiko rehetra fa nifaly afanja toy ireny zazakely ireny aho. Ary sondriny ery ny tazana an'ireo zavatra hitako sy nolalovako. Na ireo trano, na ireo magazay maro isan-karazany, na ireo olona mivezivezy be dia be sy ireo entam-barotra maro samihafa mbola tsy fahitan'ny masoko. Ka noazavain'ny miandry ahy tsirairay na ny anarany na ny fomba fampiasana azy. Nividianany zavatra maro koa ka nasainy safidy izay tiako, na akanjo, na kiraro, na satroka. Noho ny tonga ny atoandro dia nentitra restaurant araka ny lazainy aho, ary toa izay ny sakafo. Noho ny efa dia nody izay dia mbola nividianany an'ilay mofomamy toy ilay nentiny tamin'indray andro iny koa aho. Indrika nefa hafaliana serana ihany izany. Vao niditra ny trano tokoa mantsy izay dia efa nanomboka nanahy sy taitaitra mafindray aho. Lasa ary mamondy hiasa. Efa mifito mantsy izao. Ie, aleo misy aloha mandeha aloha amin'ny embouteillage. Mandehana dia mazotoa ary. Misaotra e. Lasa miandry. Ary inona natao nikalanina ao ambony eo? Andraso aleoko any. Fa inona ny lete anato e? Aty angany raha to? Mbola mampirina ny fandrinanay aho tompoko. Tsy mila manao an'izany e. Rehefa tsy vita hatramin'ny maraina dia lasa midina. Mody atoandro miandry a, izany ny dika fa atao aloha ny sakafo fa mbola miverika ariva izy. Aingana e! Andraso aloha reto misy lamba 30 isy reto. Sasao aloha dia maika ahandro sakafo. Io ny borosy dia io ny savony. Tandremo sy atao ratsy sasa raha ariva mipasoka. Eny tompoko. Rehefa vita ireo dia tia ny laoka andrahoana. Atao hen'omby saosy dia tia reto ny karoty rapena dia atao lasary vinaigrety. Ahoana moa tompoko ny fanaovana an'izany fa tsy haiko. Asa! Za tsy manam-potoana anronana an'izany fa ataovy eo e. Tandremo fotsiny sao mahay ao ny laoka ka dora koa ny tanan'ilany Tsy haiko izao, tsy hay ny ary. Izany ny adondronana ka maimay te hanambady aty arivo. Se, ary atao vingakaingana sao dia tsy vita ara-potoana ireo e. Za ampirina ny efitranoko. Masaka ve izao ry maman sy velo a? Ie, tao efa vitanao angamba fa mandro soa dia mipetrapetra e. Ary velo atao tsy mba miteniteny e. Izy nga moa tsy ohatran'izao foana rehefa tsy eo ianao e. Ohatra nitsirindrinitsy na anontaniana azako. Ohatray. Ao re, atao ty sakafo e. Ndry. Ary iny ty anaty sakafo maman. Aize. Andriamanitro, tao karoty rony be. Hafa baraka marina. Lasary saosy vinaigrety no hoe ataoko. Fa iza nanao an'io e? Fa nivadinao fa iza indray e. Maimay ery izy hoe aleo ataoko. Tsy navelany kasika. Ay ka tsy hainy akory ilay izy. Tena tsy hinana an'io kosa aloka. Ka tsy natoron'ny maman kosa angambany izy. Natoro mihitsy izy fa nenao nefa dondrony. Ilay hena teo aza ato hoe atao saosy jerety izy tao ritra velona ohatran'ireny reny. Ao re any fa io leny efa ao e. Ao ataovy ny sakafo ry velo a. Aza menamenatra sy manjeto koatran'io moa e. Andraso fa anokana andro ray mihitsy ampianarana andry andro tsara. Voapasoka be ny lamba e. Ie, fa ty iray ty no ohatrany tsy... Ohatrany maninona e? Ohatrany tsy haiko. Nanao an'ireo rehetrarehetra ireo na haiko anao n'io anankiray io tsy hay. Atao fa io roby io mihitsy ake no entiko hivoaka amin'ny alahady izao e. Fa ino izany maimpirekina be izany e? Andriamanitro,
tena nidorany kalavendrana ty le akanjoko tsara tarehy cochon ino ko ny aleo mahandro ty fa tanana tsy mainin'io a fa tsara zay fa ivery ty fa ohatrany moa nividianako an'io za tsony ana hita ohatran'io rery Andriamanitro ka zanga efa niteny taminao tompoko fa tsy haiko io e fa inona ihany zany raha hitena ato e mihinan-kanina fotsiny sa manantena ny anan-karena ary lasa mandeha fa matsiravinahy e velo ohatray fa maninona ty kindria ay manasa dosy ndry ary maninona ty tanany rimbandy be io mainy fera hoe jereko andry tsiako eo to tena mibaka be ry velo sady toy angamo mahazo lemana rano ohatran'izao jerevo ty izy fa mivoraka be melahy mihitsy aloha ianao de ajanona io ka eto makatra ty asiana fanafody fa tsy azoko aloha fa ahoana koa na mahazy any etapy-tanana be aty ohatr'izao fa tsy mazava mihitsy zany fa varim-bariana de nisosa tampoka le fera de raha ny tena izy nge de ny ratsan-tanana ny tokony may raha olona mipasoko zany ary amin'ny sisa mitandrema tsara fa ohatrany may matetika angendry izany andraso aloha amboarina tsara zay ary aza-bandriana fa velo amin'izao fotsiny izy ty velony tsy misy voasasy reto lovia aleo ataoko le maman fa marary be ny tanany marary fa naninona mainy fera hony tena mibaka be mihitsy fa nga tsy hita maman iny sady izy tsy mba miteniteny an'izany amiko mba mahagaga zany zany nitoetra-mbadinao so de zany reny mahazo tsiny mantsiko nareo konge masika loaty ohatra nataonareo an'ireo mpanampy ritra tato ihany nataonareo an'le zanak'olona aiza moa izy ny tsy atao ohatra anareo eny lazao fa za foana ny diso ny sitrapony rehetra ato efa arahana te hidina izy de midina tsy te hidina izy de miletika ao ambony ao zany velivelo anao an'izany de anaken'izany ianao tsy mino an'izany ary maman diso fantatro loatra nge nitoetra anao io za ndray zany mandainga aminao sa inona ny tianao lazaina amin'izany mahaiza mifanaraka fotsiny nareo mianaka zay ihany ny ianao reniko izy vadiko tsy misy azoko arinonareo de ho hitantsika eo zany za ndray aloha de tsy maintsy anao toetra tsy zaka amin'io foana ny elan'io eto mihitsy zay ny tena tanjoko ary tsy maintsy tanterako andraso aloha efa mety ho tonga any am-piasany angamba izay miandrika ary andraso atsokoka laniny velo velo ahoana izay tompoko ary to miandry ny be marenina mbola misolakanjo aho fa azafady sokafo tsara ary ny lava-tsofina satria ianao mbola tsy afaka andray rano hoy miandry tsy afaka nasalovia vilany sy ny sisa zany ianao fa hoe misy fanafody ho ny tanana de tsy mety za zany nanao an'izany rehetra zany ka de voatery hifanakalo raharaha sika eny tompoko ianao indray zany no mandeha metsena ka indro ny arina tia ny vola de reto ny lisitry ny zavatra vidiana de mandehana ary de de aiza moa zany no hividianako an'reto tompoko fa ity ve adala sa olona efa marary saina anetsena fa aiza fa tsy feno vatra koa ny any velany any zay lasa fa maika rehefa tsy fantatrao ny entana de anontany mivatra fa tsy maintsy azo daholo laiko daholo reo eny tompoko de veloma raha matoa
ny akabiazan'ireny entana reny matsy tsy hisy hitanao ety akaiky ety fa tsy maintsy mandeha lavidavitra. Noho izany na ravelo tsy mahita lalana motsitsony fa very na ravelo voadona amin'ny fiarany dia matesany koa e. Tena tsy mahita an'ireto entana sasany soratan'ny mamato reto nefa efa betsaka ihany izay tsena niteteziko izay. Ilay mpivarotra farany nanontaniako teo izao nilaza fa hoe any Analakely hono vao mety misy an'io. Aiza nefa izany Analakely izany? Aleo hiverina hodika. Dia anontaniako azy, tena mahafana reto fiara be dia be reto. Andriamanitra, saika voadona ny fiara marina. Midobodoboka be izany ny foko. Aizavy moa izany le lalana nandehanako teo. Marina raha misy tadidiko. Adiny roa tsara izay nandeha lankalana iny nandaitra izany nitetika. Tsy misy ilaika akory ireny entana ireny fa Radio Don Bosco natao mihitsy mba hanahirana azy. Odry, tena miandry izany tongo izany. Fa nga moa tsy hoe arivariva indray vao mody. Andry, fa iny ty atao mamao mijaridina eto ambaravarana eto e. Tsy hitanao any nga velo? Velo? Fa lasa izy velo e. Nandeha mividy zavatra vetivety any amin'ny épicerie any ivelany any izy e. Dia izao tsy tonga ihany. Andriamanitra, izany ve tsy very any le zanak'olona? Asa? Tsy nahita azy any amin'ny arabe any izany ahy e. Ty lozanao ngery mamao e. Ka izy ange no mikiry andeha fa za efa tsy nety e. Hoe mba hiantra etsena hono izy. Tena vela no andeha koa. Ka afatotra ataoko ahoana izy ry miandry Toy izany indray ty nomenao tsinto. Ny vadinao nefa efa be dido any. Ely izany fa aleo aloha andeha hitady azy any e. Andriamanitra, tena tsy tadidiko ny lalana mody. Very tena very dia inona izany ny ataoko? Aiza ny tany alehako? Izay rehetra anontaniako nefa dia tsy misy mahalala. Ndasy lohany tamin'ny farany an'ity olona ty any ahy e. Azafady tompoko, sao dia mba hitanao le trano mavokely lehibe atao hoe villa trano Monsieur Mianja? Tena tsy fantanao, manozongozona lohany izy sady mipanjina tsara. Iverin'olona fahadala angamba. Dia ahoana re izany? Miandry very ahy e. Very ahy e. Aiza ianao? Very ahy. Aiza ry velo ry Andriamanitra. Abio ahita azy. Sanatria raha maninona any le zanak'olona iny. Miandro ty efa miariva. Tsy misy tany tsy voatetiko. Andrasoraka. Andrasolo vily avaty indray hoe sady ty toeran'ity somary mandindindra. Efa tena mandeha miadana mihitsy mandinika izay lalovako rehetra. Hoay, misy olona mipetraka ry. Andrasoloha toy mianika. Hoay, tena ivelo.
tena izy io. Velo 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 marina hitako ihany ireo lahy. miandry okizay ry velo okizay fa aza mitomany tsony efa tia olofianiko ny vadiko efa namoy foa radio Dombo nanapony ahitanao tsony okare zay ho ahy za ve dia amelanao amin'izao naiza misy anao na hitetezako Antananarivo ray vohatra aza sy anakaramako manam-pahefana tsy avelako very zany ny vadiko misaotra ry miandry aroko zay ary andao andeha amin'izay andao fa hariva ny andro solo fa no dia lolo koa fa raha alina angambany aho vao tonga dia asena azo atsika. Fa hono ary velo fa dia inona loatra ny zavatra ny vidianao dia tonga aty amin'ny 4 kilometatra aty ianao tsy reto anaty aron-dreto andray rio veno na andehananao aty alavitra be aty ka nisy zavatra mbola tsy azoko fa tsy hitako teny akaiky teny ka zao ry velo amin'ny sisa avelo mamao ihany aloha no andeha mandra-pahazatra anao tanteraka fa aza mikiry atsena tsy an'izany ntsony ianao ianao nge mbola vahiny eto raha sanatry aza hitako nge Andriamanitro nofainy mamandray sany angamandresaka tany amin'ny ady zandray lazainy fanikiry ate efa fantatro fa fananina tao mihitsy mba havery ary eny tsy hiverena koa dia natrantsony izany mahita mety norinika ho azy angamba ny ahodona ny fiara fa hono ary velo fa mamao ve zany nanome anao ny lisitra ny entana vidiana ka inona avy zany aiza hoe hojereko very le taratasika sofa very le taratasy tsy dia ampiady any miandry sy nireny fantatro fa entana tsy hita ny akaikina ihany ny sasany fa any amin'izany Analakely izany alany mama miandry alany ary iriny ho maty mihitsy aza dry fa inona foana ny mampitomany anao mieritreritra hoe raha tsy tonga nitady azy zany ianao dia inona ny zavany trano velo aza mieritreritra n'izany ntsony akia ao miondany eto tsoroka eto zay misy zavatra tsy mazava amin'izao raha zao dia toy izany foana ny zavatra mahazo ara vao tsy ao miandry ampitondray mama miandry no mafy sy ny mangidy ary sadionany fotsiny ary izany tsy dia tati-bolana ampiady azy mianaka ny antony radio Dombo tia miandry ary za koa tia azy ny tokantrano koa fiafiana hoe dady izay ary tsaroko foana ny teniny dada tao malahelo azy tampoka tao tia hahita azy izany tao tia ho tijery an'ilay tanànanay Ambodiza indre izay ilay tanin-drazako dada any ianao izay velo nosora Dadandria Dadandria
Fangatsy ato ny totsy mamaly. Tena tsy ato tokoa fa lasa iza vao maraina ary dadandry. Ay, ry mitokoko iry atsimotrano iry izy. Serety izy fa lasa avinany be sady mitanondrika. Fantatro fa malahelo any velo indray izao izy. Dadandry ho Ohatray. Ay ve ianao anako? Manao ny dadandry? Manao anaka. Dia inona indray izao ny ataonao lasam-borona vao maraina eto? Mieritreritra ny velondray Nga hitanako. Tena malailo ilay tokan'neko aza soa. Asa mba manao ahoana re ilay zanako any Dadandry aza lahelovana lava ohatr'izao izy fa manjary marary. Ka tsy hitany anako. Efa iny ampelantanan'ny olon-tiana izy izay sady tia azy. Tsy misy zavatra tokony ampiasa sainanao izany. Ka raha mba izany tokoa moa anaka ninonako. Fa inona ny eritreretinao? Hoe mijaly ve velo? Asa anaka. Iza moa no mahita izay any. Dadandry aza mamosavy eritreritra amin'ny zavatra tsy mari-pototra sy tsy misy dikany ianao. Ka izao ny ry asoe. Izy ity to tsy mba tonga mitsidika araka ny lazainy akory ange. Efa 3 volana izay no nandehanany ve anaka. Mbola ho avy re izy ry dadandry fa za manahy ianao fa ka ny lambana ho sasana aloha ny atongavako Ay ve. Fa alohan'izay angalako raha vetivety aloha ianao Ay, andao ary ho any an-trano andao any an-trano. Tsy atao imason'ny dadandry aloha fa za koa aza mba lasa eritreritra ihany. Farafaratsy ny velo efa tokony mba ho tonga na dia hoe indray mandeha mijery ny rainy fotsiny aza. Mahagaga raha ny toetra ny velo sy ny fitiavan'ny dadany. Tokony tsy hanao an'izao izy. Andeha asa aloha akia. Efa vita ao ny kafe sy ny vary sosoa. Dia rehefa nomaniko ireo ny akanjonao. Velo fa maninona ianao zany toatra niatsatra be ny fijeriko anao. Tsy maninona ka. Ohatriny hoe ratsy toromaso kely fotsiny alina. Nefa ny dia tena niesona be mihitsy ianao Velo aza manafinaretina mihitsy raha hoe misy mahazo anao mba mora mantsy nitsaboana anao amin'izay. Tsy maninona aho zay fa mandehana midina amin'ny sakafo sao dia tandry. Eny ary. Tsy miteniteny tamin'ny andro mihitsy indrindra moa fa tamin'ireny Radio Don Bosco. miandry raha teo hatramin'ilay sasaiky veriny kanjo tonga ny miandry noty tao hatramin'indray. Fô maky anampiseho toetra fahafatamiko raha vao tsy ho miandry. Lasa miavonavona be sy milongolongy ary tsy mamaly an'izay teneniko akory izy fa toy ny tsy nisy teo anatrehany. Niezaka nanondra raha fanaoko isan'andro ihany nefa akanjo tamin'io teo am-pisakafanana atoandro io mihitsy dia tsy azoko nafenina intsony ilay aretika. Vao nandeha handrapaka vary iray sotro aho dia nisonjotra tampoka ny ambavavoko ary nikoropaka ny ala teo amin'ny latabatra. Azafady. Velo fa maninona ianao Tsy afaka niteny intsony ihany nefa fa saika tsy tonga tany amin'ny tosy sady nanampina ny vavako. Velo fa maninona ho ahy ianao Tsy fantatro. Misalebolebo foana dia fanina. Andao any amin'ny dokotera tsika zao ka. Mama miandry kosa tsy niteny tsy nivolana fa nivandravandra be nandinika tsara ary hita ho tsy faly ny endriny. Toa ohatry ny mahalala zavatra izany izy. Mitoe jaza velo ry mama. Ay, efa fatapatatra ihany.
Tena zay ary le fanahiko. Andray zany hafaliako marina. Velo eo aloha roako mihitsy mivadiko be voka nge ianao Za kosa ny ena to faly sahirana teo. Be voka. Misy zanaka miantsy zany atao kiboko ato. Faly be tsy voniko izay te andia miantsy nandehan'izany. Mama kosa to vao maika nanjompona ny endriny mijery ahy. Fa tsy mba faly ve maman iteraka. Za lehilahy tokana anataranaka ary tsy maintsy ataoko maro omen'ny trano ka. Misaotra anao Andriamanitra. Ty za ty miretirety. Ataoko inona koa izay taranaka avy amin'ny kalanina io. Tsy mila korana tsy hanana azy. Andraso fa tsy maintsy ataoko izay fomba analana an'izany zazy zany. Fa inona natao ato nefa ndrarato efa zavitandrika alany ty Ka ohatriny te andobe raha vao mihetsika te. Zany daholo no ety ny vehivavy be voka rehetra fa tsy zany ny tsy anaovana ninina ary alany ty Za daholo zany sady avy tianao raharaha rehetra ato trano ato. Tsy zany fa makaina kely fotsiny ange. Mandrapijany le fanipanina. Tsy misy fangalana aina mihitsy akory lera mandeha ihany. Andao midina fa maika. Eny tompoko. Zao za no andro sakafo borosy daholo ny trano rehetra hatrany ambony ka hatraty ambany. Afa-tsy ny efitranoka ihany ny tsy kasihana. Ahoana hoe fa kialakety ve marenina sa averina impiry borosy daholo ny trano rehetra ary ataovy mangirana. Aingakangena. Eny tompoko. Io ny vary nataoko kely mihitsy na ny laoka fa ny olona be voka tsy manabe zazakibo zany. Zany ny fomba. Ary tonga dia hany fa zamiandry miandry fa mahasafitra raha vao tara sakafo Yes. Ndreo mantsy hitany miandry eo raha tratrany hoe zao ve ny vary omeko ambadiny. Mbola hoaizany novako azy mbola tsy omeko hanina mihitsy aza. Velo me mahingy ny fijeriko ndry zany fa inona ny tiandry hoaniny ny vehivavy be voka rehetra mantsy manana ny maharatsiana azy daholo. Tsy fantatro. Zavatra marikivy aloha no ohatra ny tiako zao dia hitondray an'le gato vidina ho ataloha reny ahy rehefa mody ianao fa nona be nona? Fangahy ianao io tsy misakafo tsara ka tandremy fa ilainy zany amin'izao toe-batanao zao. Mihinana ihany fa za le mandonga dia tsy mipetraka ato amin'ny vavoniko izay hoaniko rehetra. Tokoa moa. Eny andraso fa hitondrako ianao ary tsy gato ihany fa zavatra be dehibe dia hoan'ndry rery ato fa tsy zarazaraina aminay amin'izay afatra tsiana tsara ndry zany. Misaotra miandry Tsy misy fisaorana fa ianao koa ao aloha. Bisou aloha mba falifaly aho rehefa eo miandry. Raha mba fantany mantsy fa tsy omeny mama hanina angeny mankay ahy vary iray sotro be sy vongakena iray. Izay ny sakafoko isan'atoandro. Asainy hoaniko aingana. Ny maraina dite tapako ny kaopy sy tapa-mofo kely efa maina. Ary izany koa no mahafana matetika. Ny ariva eo anatrihan'ny miandro fomba afaka manara-po raha tonga aloha izy. Lasa vilany be nge malalako zany Miandry ahoana ke? Sao dia tokony mba handeha jery an-dada amin'izay tsika Tray tokoa. Tena hatramin'izay ny tokony nataontsika izany ka tokony nampatsiavinao ange. Ka tsika samy varinako. Zao nefa mety tsy hatato voyazy lavitra intsony ianao satria be voka. Zany ve? Fangainao tena malailo azy mihitsy efa mba hely izay nialantsika tany izay Eny marina aloha zany. Zao raika ianao tao
aleo rehefa teraka ianao dia makantsika hoentsika ny zazakely sady ataontsika surprise aminy. Tsy izay mety? Za koa mantsy miasa foana fa amin'izay maka congé ange. Eny ary. Ny olona tamin'izany teny miandry izany ana dia nalahelo mafy any data aza. Tsy afa manoatra nefa ho aiza moa e. Momba ny toe-pahasalamako indray dia ny afaka tsikelikely le fanina sy ny salebolebo araka ny tombony kiboko. Tsy mampefiny miandrika eo afa mitondrana an'io karazana sakafo be otrikaina rehetra io. Izay hoaniko manokana any ambony mangingina. Hany ka tsy tena iloatra na ratsy sakafo aza ny maraina sy atoandro. Tsy naposiko ho zava-doza ny vokatra izany rehetra izany. To arakaraka ny tsanomezako azy hanina ny voamaka mahazo ainy sa mihinana zavatra mangingina any ty. Reny zavatra hety miandry ao anaty sachet isaky ny mody reny inony reny. Antasana nga tsy kiloviko mihitsy rehefa lasa miasa iny miandry a. Eny fa lasa miandry ary andrasy akarako moramora amin'izay tsy kilovako azy fa mihidy amatrany ireo kalaniny iny. Ary eto amin'ity lavaky ny lakile ty ano hijery. Io eo fa mipetraka ambony fandriana. Eny ty ataony. Manokatra an'ilay sachet. Iny reny nalaina ao anatiny reny. Yaourta dia mofo dipaina. Radio Don Bosco. Ary iny fromage. Oka fa mazavanga. Izao no izy. Hitondrany miandry sakafo manokana amin'ny vadiny. Na za reny ny aza tsy nataony miandry an'izao. Ary mampirehitra natezerako zao zavatra zao a. Kalaniny ve no indraindray natao trano ato ohatran'ireny hoe mpanjaka reny. Aleo hiala moramora eto amin'izay. Andeha hivoaka hitsena kely any vetivety aloha raha manontany miandry a. Eny ary. Sambasambo mama no miteny amiko rehefa andeha. Mahagaga fa tatoa tokoa izao ohatry nisy fiovany kely tsy ohatry ny taloha. Tsy dia mikitakita firy-tsony, mandrairay resaka. Asa na mifony aloha na ahoana fa tsy mampaninahy rehefa tsy mianjana fotsiny mitady eo amin'ny mianaka. Tokony vidiana tsikelikely amin'izay ny lamban-jaza sy ireo fitaovana hoentinao hiteraka ange dia zoro ry velo e. Ka andeha tsena izany? Andraso aloha Rapitso e. Rapitso mantsy sabotsy dia tsy miasa. Izay fa andeha hiasa aloha e. Ao, bizo kely aloha mivadiko e. Andeha nga? Tia kafe anao ary e? Efa vita amin'ny maman tato. Misaotra ary. Inona moa no isaoranao e? Nieritreritra hoe efa lehibebe ny kibony velo dia manano sarotra azy ny kenikeniny. Tena niova tokoa ve maman sa me tsara velatsy e? Dia gaga. Asa, engany. Zay fa lasa e. Rato andro indray. Iyo. Lasa iny miandry. Aiza amin'izay ilay zavatra to so midinao ihany iny. Tena sahirana koa maly vao nahita an'ity a. Somary lafilafy fa tsy maninona e. Ary aleo tanterahana amin'izay ny tetikady. Araraka ato anaty tenika laniny io aloha. Ie. Zay. Tsy reny lelana akory fa mamimamy ihany ko. Tsy dia atao be ronono. Zay.
aizany mofo. Ie, confiture natao fa atao adalana io izy intro. De asiana an'ilay izy kely ihany koa. Zay, ao vita. Efa vonona fa leo modatsona amin'izay. Ory velo a! Miantso angamba amin'izany? Midina amin'izay fa mankatsika le dite. Ie, ho avy ahy e. Io akia, io ataovy dia masto fa le confiture tianao mihitsy koa io, Ay, misaotra. Ora ray ihany no omeko anao dia vita ny ady. Miala tsiny fa tsy maintsy nandray an'izao fanapahakevitra izao aho fa tsy afaka hiara hena aminao mandrakizay eto e. Ary tsy tiana taranaka avy aminao izany koa. Zanako lahatokana iny tsy avatotra aminao e. Maninona ary azany? Aleo aho hiakatra hitsotsotra kely mihitsy ka. Mety visana angamba. Afaka roa volana sy tapany amantsy vao tokony ho teraka. Radio Don Bosco. Tompona teo am-pandriana kosa nefa fa vetivety teny nitsangana. Ny nanaikitra mafy ihany ny bibiko. Nyokoka nandoa fa tsy nisy nandeha akory. Atsatra sy tera tsempoka. Marary ahy e. Ay, marary ahy. Miandry aizinareo e. Ay, maty a dada. Maty ahy e. Andriamanitra. Ay. Inona izany? Fa misy zavatra mandeha. Tora. Misy raha mandeha. Mama! Fa misy ny mikala kely tia. Marary ary mama. Jereo fa misy. Io fa torara. Dia atao hono io. Diniko daholo indray le dosie tena ilaina. Efa tonga tany am-piasana vera nga voatsaroako. Miandry? Maman, fa misy inona e? Andriamanitro, velo fa maninona velo ry maman? Tsy haiko fa torana teo izy e. Vo eo e. Io ianao mihitsy izy vo teo e. Oay, loza. Tena tsy mahatsiaro tena mihitsy izy e. Fa naninona reny vadiko Andriamanitro. Raha inona daholo ty? Tsy ao ianao hibatako azy angany e. Tsy maintsy hoentina any amin'ny hôpitaly zao dia zao izy. Andray, velo fa naninona tampoka teo renao raha avako e. Engany Andriamanitra ka tsy ho diso tara loatra zay. Tena tsy nody mihitsy miandry fa mijanona any sady tsy niantso koa. Midika aloha izany fa mbola mitsabo e. Raha nisy vaovao ratsy tsy maintsy mampilaza ahy miandry. Dia inona moa izany nataoko raha tsy nahomby nitetika raha iny? Andraso aloha fa ho hita eo ihany izay hafarany. Ary misy fiara tonga izany a. Miady amin'ny fahafatesana ny vady aman-janako ry maman. Zaho kosa aloha hanao izay fara heriko rehetra navotana ny an'izy mianaka e. Raha sanatria misy mahazo ny ain'izy ireo dia tsy haiko tsy ny koa ngamba izay azo aho aloha e. Fa dia efa mampilaza aminao aho zay. Inona no tianao ambarano izany e? Asa, zavatra nohanino no nahavoa azy. Karazana fanafody mahery vaika. Izay ngeny mahagaga e. Eny e, efa napetraka eo am-pelantanan'ny profesera Farazia mahay indrindra izy. Ka na andaniko ny farim-pananako aza tsy maintsy tsaboko hatramin'ny farany. Izay fa tsy manam-potoana iresahana ela.
akalamba sy fitafiana no le akoaty. Tsy mody eo fa matory ihany miandry azy mandra-pasitrany. Efa niteny tany ampiasana fa tsy afaka hiasa mihitsy. Aza misahirana manatitra sakafo. Tatandrio hotondrahana ihany ve ilay anana any ambany andrefany e? Adry, fa tsy ao anga Tatandry. Salasala dalovana. Andraso idirako mihitsy. Tatany velo a. Ray, tena tsy atao ambany fa any ambony angamba. Ohatry tatany velo a. Ay, tombonika be. Adry, Andriamanitra, tatany velo a. Tatany velo, maninona ianao? To tena mangovotra be sady tera-tsemboka be izy. Ory Tatandria, marary anga ianao e. Avy anako. Lanitro, dia inona reny ataoko anao e? Andraso aloha atsoko tata sy neny ka tena marary olona io. Na inona vetivety teo ary tatany velo. Nefa nge omaly mbola nandendera ny tokotany. Le alahelony any velo mihitsy koa ngamba nipetsaka. Manahoana dokotera? Nanahoana ny vadiko? Aza taitetra no sy miandry. Alaminy ny sainao fa tsisy atahorana tsony aminy. Izy mbola reradreraka fotsiny. Matanjaka azy izy fa raha tovavy hafa dia asa angamba. Ary ny zaza ao kibony, eny ny zanakay dokotera. Izy koa afatra somatsara. Fa raha tarakely kosa aloha nareo dia mety tsy voatazony ilay izy. Misaotra anao Andriamanitra. Zany. Misaotra anao dokotera Denia. Inona moa ny saoranao e? Ny any didiko no nataoko manavotraina. Fa hono eny dokotera. Fa dia fanafodinina loatra reny no any na tonga an'izao e? Dia tsy fantatro mihitsy re dokotera. Zany. Mety mifandisy angamba fa tsy hainy tsara ny mamaky ny soratra. Zava-doza raha ohatran'izany mantsy a. Za aloha mino fa ivelo tsy sotrosotro foana ohatran'izany. Misy zavatra mampiay aho. Zay fa lasa aloha misy miandry. Eny raha dokotera. Tena nahoana ianao zay ry Tatandry? Efa tsy dia mangovotra tsony aho anaka dia saotranao anaka ny saina ny karakara sy ny tsabo. Tsy isorana izany fa ataovy toy ny tena ny velo ihany re ary Tatandry a. Ka raha anakako. Tena tsara aloha rehefa mba ny tsara ianao. Izay kosa aloha e. Fa tena entsana ny nahazo anao teo a. Tazo mahery hono izy le ngiarakoty zavim-panao roakandro. So fa hainy tsara ny tsabo azy. Izay kosa aloha e. Raha tsy nisy an'ireny tambavy sy hevoka ny sesisesy ireny angamba anaka dia asa fotsiny. Teo koa moa ny otra dia mba maivavivany. Sika tsy mba nahita dokotera tsinona fa dia nyravoky ny potsy sy ny romba ary nyravo tsara ny fanazava ny mandrava sarotra sy ny sisa. Ka tsara nge reny anako. Izany mba azo maniry fanao fanafody ety dia reny no nampiasainy. Dia saotra n'Andriamanitra koa. Raha maty teto angamba dia tsy mba hita an'ilay zanako akoryko. Ianao aza miteny an'izany ry Tatandry a. Anga fantatranao. Izany eritreritra izany ihany ange nefa mampanavy anao e. Za mino fa tsy maintsy mbola iona somatsara nareo mianaka. Engany anako. Zay fa lasa aloha andeha hiady mangazo e. Andao azy anako. Velo. Manahoana ry? Miantsy. Saika maty a. Okizay. Okizay izany havako izany. Efa tsy maninona tsonga ianao izao e. Ivoaka ny hopitaly tsy kara-pitso. Fa ianao izany dia tsy nandeha niasa mihitsy. Ka ataoko ahoana ny fandehanana miasa ny ry Velo nefa ianao vadoka raha miady amin'ny fahafatesana. Ataoko ahoana ny fandao andrisy ny zanantsika ao kibondry.
fa isaorako an'Andriamanitra lehibe aloha fa avitra soma tsara ihany nareo mianatra. Miandry ahoana tsiry velo? Hiavitra anao tao anarany, na vavikely na lahy kely. Tsy maninona e. Tianao ve? Tsy maninona rehefa izay ny tindrika. Fa firy andro marina moa izany no tety? 10 andro. Fa ahoana ary velo? Nisy fanafody no hohaninao anga? Fanafody? Ehe. Tamin'le maraina napararainao iny sa inona no hohaninao? Tsy ninana fa tsy dia teny meny mama ihany a. Dia mofo confiture, dia izay ihany. Atsasakadiny taoriana izay no nanomboka narary ny kiboko. Dray marina. Dia ho sa maman ve ny hanao an'izany sanatria? Tsy ohatrany tsy tianao an'izany Miandry. Fa tolatsaka ny ranomasonao. Fa misy inona? Diso faly loatra fa voavonjy ihany nareo mianaka. Areo aloha miarena misakafo e. Taorian'ny voako ny hopitaly dia nisy fotoana ny tao amin'ny trano mama taony rehefa-kela be mama sy Miandry. Radio Dombo Izany mbola rera-dreraka ka tsy nahazo aina netiketika firy dia nilaza tamiko Miandry fa tsy handeha hiasa mihitsy aloha raha tsy efa mahita kisim-panandro fa hitady. Herinandro taorian'izay tokoa dia tonga ilay vehivavy hiasa. Soary no anarany. 20 taona izy. Matanjaka tsara sy efa zatra manao raharaha. Niova ny fihetsika mama tamiko hatramin'izay ny fampiresahana izy tsy miandry mangiana izay. Sy indrindra hatramin'ny nahatongavany Soary. Tsy nanao fiteny mahery na nikitakita intsony izy fa nitandritandrina. Tsy karitry tamin'ny fijeriny ihany nefa fa mbola niova ny tsy fitiavany ihany. Za kosa tsy teny ndraika na niasa saina be intsony. Niopana tanteraka amin'ny fotoana naterahako izay efa akaiky tokoa mantsy ny eritreritro rehetra. Ary niomana ny amin'izany aho. Dia teraka soma tsara tokoa tapabolana taorian'izay. Ary teraka lahy kely. Akory ny hafaliany Miandry. Men'Andriamanitra ny farany malalako. Ndray ty zanako e. Ao lesy alalo raisy ny dada ry avitra kely ny aiko mitovy be aminao mihitsy ty izy. Zany ve? Enona. Natahotra ny tsy ho zanaka dada olona. Ndro Akory na mivady mantsy na hasombo ny aina. Dada raha mahita ny avitra e? Dia asa fotsiny angambany. Sady andeha hijery azy any mihitsy izao. Mbola namboatra programa kely fotsiny ahy. Ny tena mety aza zao dia hoe ahoana? Entina miakatra ty mihitsy izy hijery ny trano. Ny kopianao koa mantsy tsy maintsy ilaina fa hikarakara ny soratra tsika amin'izay tsika. Radio Dombosco. Soratra. Engane ka tsy tanteraka izany. Za mory avitra kely eo. Isoratra dada sy niny dia alaitsika dada Berandry. Fa atao taizavalenga ka izy ty raha Miandry Aleo mba horotsorotsika izy ry maman fa andeha hiasa nge kelikely eo e. Ka raha vita indray noatra izao moa izy ka ninona e. Ka rehefa tsy vita ve tsy mba ho raisinao indray e. Zavikelinao nge ty e. Za ve ny mbola mahananaina trotrotro sy taiza indray e. Tsy vitako izany ry Miandry Fa nahoana kosa ry maman fa nga moa ianao antitra no tsy havita an'izany. Ataoko ty vao 20 taona ianao io zao. Efa fatsy vao e. Ary tsy nitaona koa ninona fa ny aina rangaha ty fa ny ahy ange ny fitenenana ihany e. Zay ataonareo fa ianao ihany no ilanja ny vokany.
io angaho kely foana ohatran'izao. Samba impodisahany amin'ny dady izay telo mianaka. Hoay, tena ngata le ty miandro ty. Radio Don Bosco. Manao ianao André Matotalia? Eny tompoko. Misy ilanao amaika? Zao. Eny ary André Matotalia, ho avy tompoko. Mandram-piona André Matotalia. Ny lehibe anay niantso aty ry velo. Fa misy inona hoany? Ka tsy maintsy makany am-piasana zao dia zao tsy fantatro fa mitady amaika fotsiny izy. Zay aloha fa andeha vitivity any e. Bizonareo mianaka. Velo tsy maintsy mandeha manakarangy ahy. Zany misy lalana mitsaka sy tetezana tapaka any. Za mantsy no atokisan'ny tale indrindra mitraikefananako sy ny fitantanana ny asa. Misy Georges raty io efa nisola tamin'ny toro tokony nandehanako. Andray ry miandry. Dia lozanao eto zany izay mianaka? Velo na izaho koa aza tena tsy tia andefa tsoroko aminao. Efa mba namaly any efa tsy nety. Tsy te hisaraka lavitra anareo mianaka fa asangy io e. Dia roviana. Amin'ny sabotsy zao tsy maintsy maingy. Zany hoe afaka 10 andro. Amin'ny sabotsy nefitsika le saika hoe hidina any amin'ny dada. Eny fantatro tsara nge zany. Nefa atao ahoana moa aty e. Fotoam-bita tsy maleo ny sampona. Zao manome toky anao fa raha vao tonga avy any dia tsy maintsy mandetsika. Zany aty ry velo zany ary aza mahalo kendrika ohatran'io moa e. Ao roako izany vadiko zany. Velo tiako moa ianao tiako nareo mianaka. Velo andeha. Miandry angatsy mety raha hoentinao manaraka anao any izay mianaka e. Velo tsy azo hitondrana vady aman-janaka ange ihany e. Ny zaza koa vao mena vava. Mahirezaka iravako. Dia haritra afrina ianao no any? Tsy fantatro e. Eny mety mandra-pavita ny asa fa ataoko sy hivererako aloha e. Zany ary eto aty aloha hiavitra mba hotrotoko kely. Hiavitra endre tsara ilahy eo amin'ny eny eo dia andraso dada. Ary oko izay moa e. Manjary mitomany eo koa nge dady. Ao ara-bizobe any dada ny zanaka dady. Zay ary mandehana amin'izay makany amin'ny eny. Zay veloma nareo mianaka. Veloma dia tsara mandroso tsara miverina ary. Misaotra ry velo. Miviny teo atratra amin'izay mianaka dia nidina nanao veloma andreny izy. Lasa ary maman. Andeha reo ny vady aman-janako mba jerijery eo izy. Ianao aza be eritreritra fa ny asa tao tsara e. Zay fa tonga avasoa. Veloma maman. Bisous dia veloma ary soary. Fa nidina nanaty trano miandry teo mba vady ahy. Tsy tiako hitany mama ny endriko vontona alahelo sy foton-dranomaso. Sy te hanome fahafapo azy aho. Aneriko dia teo am-baravarakely tany ambony any ny tazana. Dia nitodiko miandry ary nikopakopatan-tanana faraparany talohan'ny akarany tao anaty fiara. Izay nivoaka ny vavahady dia lasa. Efa dia ela
Tsy tazany masoko tsony. Saingy mbola nibanjina ilay vavahady efa nidy foana. Toa tsy mino fa lasa tokoa izy.